Miarabatoko kilasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny Vaovao Marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra indray naraka izany hatramin'ny farany tomazatra azy dia ndeha hosokafantsika amin'ireo lohateny vaovao izany. Ny fitsarana no ampiasaina entina anampenam-bava ny olom-pirenena ho ny mpisolo vava ny Berija Ravelmanantsoa manoloana ny sazy 470 volana an-tranomaizina navoaka ny fitsarana androany. Fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena sy fitaomana ny olom-pirenena ankahalan'ny fitondram-panjakana no ny fanehoan-kevitra nataonda ny tamazotra tserasera no vesatra nanamelohan'ny fitsarana ny Berija Ravelmanantsoa. Miroso amin'ny fandravana tanteraka ny foto-drafitrasana ny orinasa Tiko ao amin'ny serana tsambony Toamasina amin'izao ny fitondram-panjakana taoriany nanakatonana ny AAA ho ny solombam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa androany. Nambarany fa ny tsy fanatanterana ny didim-pitsarana manery ny fanjakana andony ontra 1.750 miliara mahery ho fanonerana ny Tiko no tsy ahafahan'ity orinasa ny filoto aloha ity mandony trosa 50 miliara ariary amin'ny sampandrarahany etra. Olona telo nangalatra tuk-tuk no voasambotra androany tao ambolo madinika. Tafaverina tamin'ny tompony kosa ny tuk-tuk rehefa very efa herintaona izao. Miarahantsika amin'ny valisoa indray ary izao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitsa. Dia ankafaliana indray no hitsidianay ny tokantraminareo amin'ity alarobia alina ity andeha ho fantaritsika indray tony mahazatra ny vinavina ny mety toetry ny andro raha ho amin'ny rampitso voalohan'ny volana oktobra taona 2024. Saika izay ahitana fiovana firy mihoatra ny androany aloha izany raha mahakasika ny toetry ny andro raha ho amin'ny rampitso fa mety ahitana rotsakorana betsaka kosa any amin'ny faritra vadivavy fitovinany indray raha ho amin'ny rampitso izany hoe mila miomana izany isika raha toka mikasany hoany sahala amin'izay ihany koa ny tendrony avaratry ny nosy dia vinavinaina ny isiny izay erikerika izay andeha roa jerentsika antsara toy ny mahazatra ny tapany maraina indray ny eto Antananarivo sy Fianaratsoa. Raha mahakasika ny eto Antananarivo aloha izany dia mbola saika ho tsara hatrany ny andro sahala amin'izay ihany koa ny faritany Fianaratsoa dia hifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro indray. Alors isika manosy be indray fantaritsika hoe sahala amina ahoana ny andro satria tamin'ity androany ity dia tsara ny andro raha ho anosy be manokana mbola itoy izany ho amin'ny tontolo andro ny rampitso manodidina ny 13 hatramin'ny 20 degré kosa ny marim-pana voavinavina. Andao jerentsika amin'izay ny saritany Madagasikara araka ilay nambarako teny am-piandohana teo dia ny tendrony avaratry ny nosy iny no vinavinaina isiny erikerika indray raha ho amin'ny rampitso izany hoe mila miomana izany satria dia mety haharitra izy io mandritry ny tontolo andro. Raha jerentsika kosa nefa ny sary dia saika ahitana masoandro avokoa ny faritra sisa. Izay ny maraina ary aloha andao fantaritsika ny fiovan'izay toetry ny andro izay hoe sahala amina ahoana kosa raha toka ny tapany hariva indray. Raha ny eto Antananarivo aloha izany dia afaka manao akanjo maivamaivana hatrany isika satria dia mbola ho tsara hatrany ny andro sahala amin'izay koa ny faritany Fianaratsoa fa raha toka kosa jerentsika hatrany ny sary dia saika ho tsara izany aloha ny tapany hariva. Zay ara ny vinavina fa raha ny marim-pana kosa dia manodidina ny 13 hatramin'ny 20 degré eo raha toka ny eto Antananarivo fa ho an'ny mahajanga no manana amin'izay marim-pana ambony indrindra izay. Dia toy izay sy toy izay indray ara aloha no azo natolotra tamin'ity alina ity asainay foana ianao tsy saraka aminay eto amin'ny Real TV satria isika dia mbola anaraka indray ny antsipriam-bavao. Veloma indray ary. Iverenantsika ao arana indray ary aloha ireo lohateny vaovao. Ny fitsarana no ampiasaina entina anampenam-bava ny olom-pirenena ho ny mpisolo vava ny Berija Ravelmanantsoa manoloana ny sazy 470 volana an-tranomaizina navoaka ny fitsarana androany. Fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena sy fitaomana ny olom-pirenena ankahalan'ny fitondram-panjakana no ny fanehoan-kevitra nataony tamin'ny tamazotra tserasera no vesatra nanamelohan'ny fitsarana ny Berija Ravelmanantsoa. Miroso amin'ny fandravana tanteraka ny foto-drafitrasana ny orinasa Tiko ao amin'ny serana tsambony Toamasina amin'izao ny fitondram-panjakana taoriany nanakatonana ny AAA ho ny solombam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa androany.
nambarany fa ny tsy fanatanterana ny didim-pitsarana manery ny fanjakana andony onitra 1,7 miliara mahery ho fanonerana ny tiko no tsy ahafahan'ity orinasa ny filoha teo ity mandony trosa 50 miliara ariary amin'ny sampandrarahany etra. Olona telo nangalatra tuk-tuk no voasambotra androany tao ambolo madinika. Tafaverina tamin'ny tompony kosa ny tuk-tuk rehefa very efa herintaona izao. Idirantsika avy hatrany ary ny amin'ireo antsipriam-baovao. Gadra an-tranomaizina 4.7 volana sazy miatra no nomeny fitsarana ny Berija Ravelomanantsoa tao anatin'ny didim-pitsarana nivoaka androany. No ahafahana noho ny fisalasalana kosa ireo iray-tapo amin'ny Berija sy ireo namany miisa 3 izay voaroroy ny raitsim-kombakomba taminy. Midika fanampenam-bava ny valim-pitsarana nivoaka androany raha ny nambarany mpisolo vava ny Berija Ravelomanantsoa satria faneho-kevitra no nahazony an'izao sazy mamaivay izao. Ny antso famindra-pon'ny filohan'ny Repoblika kosa moa ny reniny Berija. Tojo Rabefatra eo amin'ny sariny Lantora Samelson. Taoriny izay efa bolana efa nitazomana azy vonjomaika teny Antanimora izay dia mbola amita 7 volana any Amponja izany hoe 3 taona sy 7 bolana eny Antanimora i Berija Ravelomanantsoa taoriny ny didim-panjakana nivoaka androany. Nomelohan'ny fitsarana ho manohitohana ny fiandrianam-pirenena sy ho mpitarika ny olom-pirenena hankahala ny fitondram-panjakana i Berija Ravelomanantsoa ka sazy an-tranomaizina mandritra ny 4.7 volana sazy miatra no nomeny ny fitsarana azy. Midika ho fanampenam-bava amin'ny faneho-kevitra izao didim-pitsarana nivoaka izao ho ny mpisolo vava ny Berija Ravelomanantsoa androany. Raha araka ny fahitana azy aloha dia mafy ilay sazy zay azo ny Andriamatoa Berija Ravelomanantsoa raha ohatra ka hoe faneho-kevitra amapa olom-pirenena anazy no lazaina manokana satria anisana azo sazy enjany izy tamin'ity raharaha izay nanenjena anazy ity ary aminay dia anisany karazana fanampenam-bava ho an'ny olom-pirenena ilay didim-pitsarana izay navoakany ary ampiasaina ny fitsarana anatanterahana izany fanampenam-bava izany. Ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana ambony ny mpisolo vavan'ny Berija raha ny nambarany. Tsy faly taminay didim-pitsarana moa zay ary dia ampiakatra ny raharaha io ho amin'ny fitsarana ambony ary mananteny zay fa olon-kendry ireo mpitsara ho amin'ny fitsarana ambony ka anana ny heviny fa tsy ho anaiko baikona amin'ny raharaha tahaka izao. Mbola nanamafy ny antso amin'ny filoham-pirenena noho ny fifampirarahana sy ny fiarahana nisy teo amin'ny Berija sy ny filoham-pirenena kosa ny reniny Berija. Tena malahelo satria efa bolana zao ny zanako niaritra ny mangidy tany Amponja marary tsy misy fitsaboana dia zao noho ny fanehoan-kevitra fotsy olona namono olona retoboko fa fanehoan-kevitra dia 4.7 volana zao ndray zany no nomena ny zanako sazy miatra. Tena malahelo ary mbola mitodika aminao Monsieur le Président. Nanavotra anao iny zanako iny tamin'ny 2015 mba hatongava mbola nieritreritra ny zanako hoe hatongavanao amin'izao toerana misy anao zao. Naleo ny zanako izy no nigadra teny tsy afa toy izay niresaka anao fa nanavotra anao foana iny zanako iny mba ahafahanao miverina amin'ny toerana misy anao zao. Dia sao ve no mba valisoa na inona ohatra hoe zavatra hoe tsy nafalanareo tamin'ny hoe nataony tsy tokony izao kosa raha hoe zavatra soa nataony zanako anao. Tena mitodika aminao fa tena malahelo tena malahelo satria trop loatra zany ilay sazy. Tsivina fa ny 13 Septambra teo no niakatra fitsarana i Berija Ravelomanantsoa rehefa notazoma vonjomaika teny Antanimora nanomboka ny 4 Jona 2024. No afahana noho ny fisalasalana kosa ireo iray-tapo amin'ny Berija sy ireo namany miisa 3 izay voaroroy ny raitsim-kombakomba taminy. Tokony ampifanalana amin'ny vola 1.7 miliara ariary mahery fanonerana tokony omeny fanjakana ny tiko ny etra 50 miliara ariary voalaza fa tsy voalohany tiko ho ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa androany izay sady mpisolo vava ny orinasa tiko teo aloha. Nambarany Anitra Razafimanantsoa fa anisany tsy nahafahana nandoa an'ireo etra takina amin'ny tiko ireo ny tsy nahatanterahana ny didim-pitsarana izay fananery ny
fanjakana andony fanerana tamin'ny tiko itsekilany dia mbola mitony fanapotehana ny fanana ny tiko Antoamasina hoy Anitra Razafy nandritra ny fandehanany solombavam-bahoaka tim sy ny solotenany orinasa tiko teny amin'ny birao ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ho an'ity androany ity hitatitra izay itozy ravifaritra sy Lanto Rasamelson. Ny orinasa Kolasy no miandraikitra ny fandravana manontolo ny foto-drafitrasan'ny tiko Antoamasina taoriny ny nanakatonana ny AAA ho ny solombavam-bahoaka Anitra Razafy androany. Tsika miteny zao dia mitoy ny famitehana ny tiko ny fanidina ny AAA araka ny voalazako teo moa zany mitoy fa ny sisa mbola mijanona ny immeuble ny trano lehibe infrastructure zay natao an'ny tiko Antoamasina amintsika miteny zao dia potika tatera tena hoe razena ohatrandray misy olona manao nametraka bomba reny mihitsy fa ny société Kolasy moa zany ny asaina mindraikitra ny fa manao ny démolition tateraka an'ireo immeuble zay namboarina ireo infrastructure mbola nisy machine sy matériel mbola azo nampiasaina azo récupérena fa nefa ao anatin'ny port ny Tamatave no misy an'ireo infrastructure ireo zany hoe zany ny ao amin'ny port koa zany dia anisany ho tompona andraikitra aorianao satria tsy maintsy hisy ny évaluation tsy maintsy misy ny expertise zay atao ihany koa ao anatin'ny port. Mikasika ny trosan'ny fanjakana amin'ny tiko dia nilaza ny solombavam-bahoaka Anitra Razafy fa mahatratra 700 miliara ny fahavoazana nahazo ny tiko no ny fanapotehana sy ny fandrobana ny orinasa tamin'ny krizy ny 2020. Tokony voaloha ireo trosa takin'ny fanjakana amin'ny orinasa ireo raha miroso amin'ny fanatanterahana ny voalaza ny tonozotra ny fitondram-panjakana. Eo amin'ny 150 miliara d'ariary ny antony anakatonana ny AAA nandinana iny satria hoe tsy nandohetra ny tiko fa androany izahay mitondra nyty taratasy ity efa napetraka tamin'ny 2016 araka voalaza ny président CFM teo fa 1461 milliards 367 732 1141 ariary ny vola zay anana ny orinasa tiko amin'ny fanjakana sy tokony alohan'azy amin'ireo onitra nampitehana nangalarana nanaovana an'ny tiko ny zavatra rehetra zany ny détail rehetrarehetra miaraka amin'ny dossier ny expertise fa tsy ifiketo nisy didim-pitsarana zay natao tany aminazy tany fitsarana tamin'izany fotoana zany za mbola avocat didim-pitsarana nanome gain de cause nanome lalana ny orinasa tiko nanao compte amin'ny fanjakana hoe ndana manao compte amin'ny fanjakana ianareo ohatrinona vola nanany tiko lazay fanjakana fa nanany tiko dia ohatrinona volan'ny tiko amin'ny fanjakana dia atao ny compensation zany hoe mamerim-bola zay manana trosa mihoatra tsy navelan'ny tanterahana zay didy zay tamin'ny fotoanandro ny ministra ny fitsarana hoe lazaina fa manakorotana ny fiainam-bahoaka nandeha tany cour d'appel io raharaha io mbola nandresy ihany koa ny tiko fa mbola sakanana fanatanterahana ny didy io. Tonga tena amin'ny birao ny CFM tena ampefoloha androany ny solombavam-bahoaka tim sy ny avy amin'ny orinasa tiko nampafantatra ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM izay fa tiantoka nahazo ny orinasa izay mbola tsy afaka ny manatanteraka ny fanonerana nefa ny CFM ho ny folohany. Tsy maintsy atsangana araka ny didim-panjakana koa ny FNS Fonds National de Solidarité izay io no hany ahafahana manao ny indemnisation. Fonds National de Solidarité izay voalaza ao amin'ny article 27 ny feuille de route koa izy io tany zany dia fa voalaza izy io fa tsy maintsy ao anatin'ny Fonds National de Solidarité no ahafahana manao ny indemnisation ary io dia mandray anjara ao ny fanjakana mandray anjara ao ny toro mpiara-monina natoka amintsika fa ny an'ny fanjakana dia tsy maintsy ao anatin'ny loi de finance. Da eto aho mitodika aminareo député solombavam-bahoaka hajaina isany anjaranareo zay no mijery an'izay. Sehivana fa miisa 240 ny orinasa ao anatin'ny vondrona tiko izay any filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana no potika nandritra ny krizy 2020. Mbola miandry ny valiny fitorohana mahakasika ny osoka nandritra ny fifidianana Bentanana tao Bekitro anatin'ny distrika ny Bekily ny Bentanana izay nesorina teo amin'ny toerana raha ny fanambarana nataony. Amplaza ny fitondram-panjakana ny zava-misy any amin'ny kominy io no ny akarany eto Andrenivohitra mba andrainy andraikiny malona ny zava-misy any an-toerana raha ny nolazainy ity Bentanana ity. Nao mafisiny kosa nefa fa tsy mbola nahita maso ny taratasy mampafantatra ny fanalana azy
teo amin'ny toerany fa avy hatrany dia nentina ny olona izay isolo azy. Milaza ho manany amin'ny ainy ity ben'ny tanàna ity noho ireo mponina any Bekitro tsy manaiky ny alana eo amin'ny toerany tao anatin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay notanterahany androany maraina. Malala Rakotonireny eo amin'ny sariny tokony Randrianjatovo. Tsy tao anatin'ny fifamindram-pahefana saika notanterahana ny 9 Septambra ihany fa efa taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna no efa nisy ny tsy fifanarahana teo amin'ity ben'ny tanàna lany tamin'ny anarany tena manokana sy ny kandida ben'ny tanàna avy amin'ny IRD izay napetraka ho ben'ny tanàna vaovao ao Bekitro anatin'ny distrikany Bekely raha ny nolazainy VOUS io ben'ny tanàna nesorina tamin'ny toerana io androany. Tsy vao izao ihany koa izy no nikiry azony toerana maha-ben'ny tanàna azy io ben'ny tanàna vaovao io fa efa nisy ny firosoana tamin'ny fanaovana osoka tamin'ny fifidianana farany teo. Sy volana taorian'ny fitondrany fa nesorana tsy misy fampilazana na fampahafantarana no natao taminy ka nitarika ny atezeram-ponina ny antoerana ary nanakana ny fifamindram-pahefana. Azafady re tompoko, za mba mpanabe ihany retirety mahafantatsy ny lalàna. Fa raha fa nivoaka io didim-pitsarana io na ny nanovana amin'ny fitsarana tsy nampandrenesina mikasika an'izany aho. Na ny décision ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao tsisy nanolotra an'izany fa raha sendra nanontany any distrika dia hoe zoma natao amin'ny passation. Tsisy décision mpilatanako. Na io candidat tsy mba nifanantiny mifiralaina mianaka dia olona samy ray tanàna hoe zao na tonga eto na nisolo tenany ity ny décision na alany aindray zany tany amin'ny fitsarana ambony. Izay ny azavaiko aminareo hoe aiza ny anaovako passation le olona fa zay nanomana passation. Ary fantatry district zany, fantatry personnel amin'ny commune ao zany. Fa raha hitanay mbola manitsaka commune ao anao dia tsy fantatry ny zavatra hazo anao satria anao tena nanitsakitsaka ny zonay raha mandray zay nanoana anao fa namidinao io vato. Miandry ny valin'ny fitorohana no io fampitomboana vato tao anatin'ny fokotany 5 tany antoerana nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo io ity ben'ny tanàna ity raha ny nolazainy. Nireo soa ny filatsahana ben'ny tanàna fa vita ny resaka sombavambahoaka iny dia za natoritry ny IRD au niveau ny district amin'ny Bekily. Taty afara amin'izay zany rehefa tonga le fotoana izarana an'le mandat maha-candidat zany dia gaga sy taitra ihany zany ny ray aman-dreny avy ao Bekitro zay nanao ainy tsy ho zavatra ny fanohanana amin'ny filoham-pirenena fa tsy za indray ny candidat ny IRD fa olo-kafa. Io olona namoly anareo mpanao gazety amin'ny Carlito naniratsira ny fitondrana hatra amin'ny député amperinasa amin'izao fotoana zao. Dia voto marokily zao vato 220 ny ovana 220 sy 100 misy profo entiko mikasika amin'ny PV rehetrarehetra mahakasika an'izany. Dia tany miaro eo vato 3 novana 300 na 103. Tsy voatanisako eto bureau de vote nampina 100 ankoatrany bureau de vote amarokily io. Betakapaka 420 novana 420 amin'ny 100. Vohitsosy 470 novana 470 amin'ny 100. Ambaroabo 370 novana 370 amin'ny 100. Miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ireo solotenany mponina ny Bekitro anazava sy amoaka ny mangarahara mahakasika ny osoka sy ny valim-pifidianana marina. Tonga eto andrenivohitra mofo ity ben'ny tanàna ny Bekitro teo aloha ity ary nanantanteraka fionana tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Efa mifantoka amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ny antoko hery vaovao ny Madagasikara na dia tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana ny fanesy sy amin'ny loholona amin'ny 1 Desambra aza ho ny loholona Luc Raparson androany. Vonina andray anjara amin'ny fifidianana loholona io nefa ny antoko HVM raha ao anatin'ny fanarahan-dalàna no anatanterahana izany ho ny loholona Luc Raparson. Sy tokony ho sakana anemorana ny fifidianana loholona ny fisian'ny fahabangany ny androm-panjakana satria efa misy ny anteny miram-pirenena hoy izy. Notsipahany ity loholona ity ihany koa ny filazana fa mibody toerana ny loholona perinasa amin'izao fotoana izao. Tojorabe faritra eo amin'ny sariny Lantora Samuelson. No ireo tsy fanarahan-dalàna misy eo amin'ny fikirakirana ny fividianana fa io ihany koa ny tsy fangararahan'ireo rafitra mpikarakara ny fividianana no mahatonga ny HVM tsy handray anjara ao anatin'ny fividianana ho tanterahina amin'ny 1 Desambra ho avy izao hoy ny loholona Luc Raparson. Tena marina dia izao
ahelin'ny olona mpanao politika mpanoana fitondrana amin'izao fotoana izao fa izahay olona dia midongo toerana eto dia miteny ary mitsotra amintsika rehetra eto fa izahay dia mandana metrahana anay eto izahay olona dia miteny tapitra mandanay mijanona io izahay fa nefa kosa fifidianana olona mba oaka mba anara-dalàna tsara araka ny lalàna velona eto amin'ny repoblika Madagasikara ny tokony ajaina zay no hoe zavatra tsy dia rariny loatra raha ohatra ka atao tsoloketa forcine le 11 décembre zany tsisy mamaika tsisy mamaika vide institutionnel momentanément tsy ngamba zay mihitsy ny abijanona amin'ny fiainam-pirenena satria misy ny assemblée nationale nge eo donc aloha ilama dia alama tsara manara-dalàna fenona ny grand sélecteur dia manara-dalàna tsara ny fifidianana sénatorial dia amin'izay fotoana izay izay HVM kosa efa hoe manara-dalàna tsara jino maharazasa moa androtsaka izay ohatra ka izay ny alàna ifantoka kokoa amin'ny fividiana filoham-pirenena amin'ny 13 noho izany ny antoko HVM ho ihany ity olona ity zay koa nareo ahoana moa nanatsahanay amin'izao fotoana izao hoe andatsaka candidat zahay raha toka hatramin'izay izay communal législative tsy nanao satria hitanay itao foana fa nisy tsy nety mandrindra natao amin'ny CNI natao amin'ny ACC tsy araky ny mitomona tsara ny zavatra rehetra losika kosa izay atao amin'ny HVM raha hiteny izahay tsy nandatsaka candidat koa amin'ity sénatorial forcine amin'ny 11 décembre ity eny marina izay mety hoe tsy hanana olom-boafity ny HVM fa tsy midika zany ho fatiny ny fiainany antoko ny antoko zany dia manana objectif kosa na izany ary ny vahoaka manontolo ny tsara ny étape manaraka zany dia filoham-pirenena taoriny olom-boafidy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay tsy handray anjara amin'ny fividianana olona izay mahampifidy lehibe azy ireo dia ny HVM no antoko politika nilaza fa tsy androtsaka candidat amin'ny fividianana olona Vahiny ny fandarana l'invité du jour anio alina faha-telopolo ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fahefany alina eto amin'ny Real TV Madagasikara Andriamatoa Andriniaina Andria Malazaray Filon nasional ny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena iresaresaka mahakasika ny raharahampirenena amin'ny ankapobeny anasananao ary naraka izany Andriamatoa Andriniaina Andria Malazaray araka izany no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandarana l'invité du jour hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao fa mbola eo amin'ny vaovao politika kosa no ndeha hanohizana ny fampahalalam-baovao endrika famelezana-kolaka ny mpitondra malagasy ataon'ny frantsay ny fanaratsiana ny CVO sy ny fanenjehana amin'ny lahatsoratra amin'ireo gazety iraisam-pirenena isan-karazany ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Julien Radanoir misy tsy fanajana ny fifanarahana nataon'ny mpitondra malagasy na mahakasika ny nosy madinika na ny Ilse Pars na mahakasika ny fitantanana ny valana retina Covid-19 no mahatonga ny fihetsiky ny frantsay ho ny mpamakafaka politika Gilbert Rarzatovo tsy mbola afaka hifanandrina amin'ny la Frantsa nefa i Madagasikara na amin'ny adevitra na amin'ny resaka tombotsoa ho hiatrany Gilbert Rarzatovo tojora-be fatra eo amin'ny sary ny lany Tora Samelson. raha ny fitakina ny nosy madinika na ny Ilse Pars no tena mampienjana antady eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy la France hatramin'ny nahatongava ny Flo Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana dia isan'ny nampangatsiaka ny fifandraisana teo amin'ny firenena rotota sy teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena dehibe ihany koa ny fanindraindrany ny Flo Malagasy ny CVO sy ny fomba nitantanana ny fanampiana nomeny ireo mpamahazo vola tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 ho ny mpamakafaka politika Gilbert Rarzatovo. Lasa ianao meny olona vola ianao dana apio le olona marefo any aminareo tiany vola misy envelope mena anapina social ny olona marefo ao anatin'ny fiomboana rehefa mizara fitondram-panjakana tsy misy na fisaorana ray aza ho an'ny bailleur de fonds fa ny fitondram-panjakana no asoasoana ao anatin'ilay fitenenana rehetrarehetra ohatrany hoe tsika ny antoka an'izy ihany à 100%. Mampalahelo ny olona zany
ary tena makararain'ny olona zany satria misy tsy fifanajana ao anatin'ny esprit des accords. Misy ny antsoina hoe contexte global dia ny contexte Covid, après Covid. Dikan'izany dia zao samiary tena hitady an'izay tombontsoany manokana iarovany an'izay anarena ny fireneny ao anatin'izay. Ka lasa masika be dolodolo ny fireneny rehetra, lasa masika ao amin'ny fiarovana ny tombontsoany, ary masika voalohany dia ny fireneny dehibe izay nieritreritra fa ombany vahoany foana ny fireneny madinika, ary marina lefa izany. Noho ny ady mangatsika eo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara dia efa nanomboka ny valikavatra ankolaka ry zareo Frantsay ho ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena Julien Radanoir. Frantsay tsy mitsahatra mamely Madagasikara na lafin'ny politika zany zay lazaiko teo moale Covid teo 19 eran'izao tontolo zao mijereny reo Congolais nasino miteny Frantsay no ambadika fa Congolais nasino miteny eo le fanafody avany Madagasikara fa tsy de mahasitrana loatra teny an'izany zareo dia mamely anao kosa sur le plan économique sy indrindra commercial dia anjaratsika mandika hoe inona zany ny riposte amin'izay zavatra zay na tsy miady mivantana raha fa ankolaka ohatrany ataony Frantsay io ankolaka io zavatra io fa mamely anao ihany amin'ny image international ao. Tokony mandinika tsara ny fomba amana ny olana nefa i Madagasikara mba tsy hahatonga ny firenena hitokamonina hoy Gilbert Raharzatovo. Tadio fa raha vao France zany ange dia FMI koa ambadika zany misy FMI misy an'ireo club de bailleurs de fonds isan-karazany reo zandritraitra zany tsy hahafahantsika tonga dia mitrotrotra amina zavatra fa misy fandaminana tokony atao eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia misy foana notre gendarme du monde na titsika na tsy titsika mahazo miteny nationalisme tsika mahazo miteny patriotisme tsika fa raha mbola zao ny fiainitra misy atsika sarotra be ny lahatra amin'izareo amin'izay zavatra aika hoe zay afaka mifanandrana nareo na amin'ny adihevitra na amin'ny inona na amin'ny resaka tompontsosany sisa zavatra sarotra zany. Nilaza ihany koa i Gilbert Raharzatovo fa isan'ny atombohan'ny olana teo amin'ny Madagasikara sy la France ny tsy fanajany filoha malagasy Andry Rajoelina izay resaka miafina mikasika ny Îles Éparses izay nifanaovana tamin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fionan'ny rotota tao amin'ny lapan'ny Élysée ny 9 Mei 2024. Tuk-tuk iray vao avy nangalarina no tafaverina tamin'ny tompony androany tao Ambolo-madinika Toamasina. Olona telo kosa no voasambotra. Herintaona no nanao fikarohana amin'ny fahaverezan'ny tuk-tuk ny fikambanan'ireo mpamily tany an-toerana. Nisy ny velam-pandrika nataony tompony tuk-tuk ka tamin'izany no nahatrarana azy. Ny fampitadiavana manerana ny tampon-tanàna ny Toamasina ity tuk-tuk ity ary efa nampandre ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny tompony tamin'ny fotoana izay nahavery azy. Mitondra ny vaovao Elideros Sarea TV Toamasina. Vao naheno omaly ny tompony tuk-tuk izay efa very nandritra ny herintaona fa misy ny tuk-tuk amidy tao Ambolo-madinika dia liana ka nanao ny raharaha arabaritra rehetra tamin'ireo mpivarotra. Rehefa nosavaina avokoa nefa ny taratasy momba io tuk-tuk io dia hita fa osika. Efa novain'ireo olon-dratsy ny lokony sy ny laharana saingy nisy nimero iray tao anatin'ny motera kosa tsy voaovan'ireo nangalatra izany. Teo vao fantatra fa ay ilay tuk-tuk ny fampitadiavana ity hita ity. Na dia tsy ara-dalàna izany antota taratasy nampiasain'ny olona nangalatra izany. Dia hiteo moa izany fa hita teo ilay tuk-tuknay fa tena nay tokoa ilay samy misy mikosika ny karosseria, misy mikosika izany motera dia ny antso izy ampiasana izay dia ny antso polisy afahanay mirécupérer an'ilay izy. Le chauffeur zany fanaiky izay sisy zany anao taratasy izay sisy fa andovola aminany 100 000 ariary isam-bolana izy. Fa nefa kosa raha ohatra izy ka tsy coupable mariako tsara le chauffeur io raha tsy coupable le chauffeur averiko ny volany satria 1 million izay nalohany tamiko dia tsy mitady vola aminazy tsony ny taratasy izay fanaovanay dia orovitiko le izy. Fa raha ohatra kosa izy ka complice amin'ilay olona nangalatra an'ilay tuk-tuk dia tena ialako tsiny ngamba izay fanontanianao izay. Ny tokony total nataonay averiny zany 9 millions ariary. Fa zany hoe za zany nanao an'ilay izy nanao traite tafiakatra tany amin'ny 18 millions ariary zany ny vidina tuk-tuk. 180 millions ariary. Nanatanteraka fisavana faobe ireo tuk-tuk nanerana ny Toamasina ny atoandro teo ny fikambanany mpitondra tuk-tuk raha vao nandray ity seho tao Toamasina ity.
Ny savany tuk-tuk indrindra ireo tsy manana tota-taratasy sy tsy ara-dalàna. Niarana tamin'ny mpitandro ny filaminana io hetsika io tamin'izany. Efa eo am-pelatana ny polisy ny olona voasambotra ka tao anatin'izany ny mpivady nivarotra ny tuk-tuk sy ny lehilahy iray mpamily nampitondraina ilay tuk-tuk ho amidy. Jiolahy roa no maty voatifitra ny polisy ny FIP tao Mangabe tapitanana ny Toliara omaly alina. Ny aodiaody tao tapitanana ny Toliara izy ireo omaly tamin'ny 10 alina ka ny fanenjehany mpitandro filaminana rehefa nahazo antso tamin'ny olon-tsotra amin'ny fisian'ny olona mikasa anafika. Jiolahy miisa 3 hafa sy ny vadiny iray amin'ireo jiolahy voatifitra ihany koa no nosamborina ary efa hanaovana fanadadiana amin'izao raha nitatitry ny polisy pirenena hatrany. Retana F, Real TV Toliara. Tokony ho tamin'ny 10 alina no naharay antso ny polisy ny FIP tao Toliara momba ny fisian'ny olona milaza fa hanao asa fanampiana tao Mangabe tapitanana ny Toliara. Nidina teny an-toerana ny mpitandro filaminana ka tamin'izany no nahitana izy ireo olona niisa 3 nivezivezy teo amin'ny toerana io. Nandositra nefa ireo jiolahy rehefa nahita azy ireo ka raikitra ny fifanenjehana. Lavo nandritra izany ny iray tamin'izy ireo izay voalaza ho jiolahy ary azo sambobelona ny iray. Nitoy kosa nefa ny fanenjehana ny iray hafa. Anankiroa moa zany tonga dia tratra teo. Rehefa nahita le polisy le anankiroa tonga dia nitifitra. Manoloana izany nitifitra zany dia tsy maintsy niaro tena ny polisy dia nitifitra koa dia nahafaty ny anankiray amin'ireo olon-dratsy ireo. Ny anankiray voasambobelona ary ny iray fahateniny dia nandositra. Rehefa taorian'izay dia nanao fikarohana. Dia olona nandositra ny élément sur terrain tany dia nahafantatra fa le anankiray amin'ireo olona ireo mipetraka aty Antaravay. Teo nouveau moa zany dia nandeha tany zahay dia rehefa tonga tao dia namoaka antsy le olona anankiray sy basy. Dia voatery zahay tsy maintsy nampiasa le fitaovana tena am-pelatananay koa mba hiarovanay teny. Nanoloanan'izany dia olon-dratsy anankiroa no lavo ny baly mpitandro filaminana. Mitony famitorana mikasika ity raha ity ho iatran'ny polisy pirenena. Mbola misy ihany koa mantsy ireo mpiara-moninaniny izay anaovana fanadadiana hikarohana izay mety ho namany hafa raha ny fanazavana azo avy amin'ny polisy ny FIP ao Toliara hatrany. Lehilahy iray nisandoka ho délégué régional nitetika Safiarina ao Atsimo Andrefana no voasambotra ny polisy pirenena tao Toliara androany. Akany pisoloko vola 5,000 ariary isan'olona ireo komina andalovany ho ny polisy pirenena. Olona mamita sazy ivelan'ny fonja ny pisoloky ary fantatra ihany koa fa efa manana raharaha fisandohana ho miaramila. Mitondra ny vaovao Retana Eva, Real TV Toliara trano. Komina ny Sadimy no notetezindreo olon-dratsy ireo nandritra ny andro maromaro natongavany tany Antsimandrefana ny volana May tamin'ity taona ity. Vola 5,000 ariary avy isaky ny mponina izay mifanehatra aminy no alain'izy ireo ary reseny lahatra amin'ny tetika Safiarina izay nolazainy fa isolony tena any an-toerana raha nolazainy polisy pirenena Antoliara. Rehefa nahatsikaritra izany délégué régional ny tetika Safiarina vao nametraka fitoriana ary teo no nisokatra ny fanadihadiana. Ka ny fomba nanaovany azy moa tamin'izay fotoana izay dia nitety ny mifaritra amin'ny district ny Ampany andrefan'iny izy dia ny commune rurale maromaro niteteziny io rangaha io. Dia ny commune ny Ampotaka, commune ny Jeda, dia Ampany mazava ho azy dia any Ambaro Ba. Dia ny zavatra nataony dia nakavola izy 15,000 ariary tamin'ireo olona reo satria milaza azy ho délégué régional ny projet io ary iraka avy any amin'ny fitondrana foibe. Nanery an'ireo olona reo andohany vola 5,000 ariary, 15,000 ariary, 15,000 ariary isaky ny dossier. Mbola manefa sazy ivelan'ny fonja nefa ity lehilahy pisoloky ity amin'izao ho ny polisy pirenena. Efa voariroy tamin'ny fisandohana ho miaramila ihany koa izy talohan'izay. Mbola mitony fanadadiana ho ny polisy pirenena ary efa nentina eny anivo ny fitsarana ny raharaha.
Nisaraka tamin'ny sakaizany ilay mpanakanto malaza Tainsmena raha ny fanambarana ofisialy navoakany tao amin'ny pejy Facebook ny androany vao mangiran-dratsy. Tosinandro ny andro maraina izay ity mpanakanto ity namoaka izay vaovao izay satria dia tamin'ny 3 ora maraina no nivoaka ny fanambarany. Mbola nampiany azy izany hoe alaivangom-bongatany ry zavavy ity sakaizany ity. Tao anatin'ny 12 ora ny tantarany fisarany ilay mpanakanto malagasy malaza Tainsmena no niteraka buzz tao anatin'ny tambajotra tserasera Facebook tao. Ndao rarantsika izay vaovao n'ireo people malagasy Tainsmena izay. Sola ve niaraka foana dia rasta vao hifanary? To milaza toy izany mihitsy ny sary navoaka ny Tainsmena tao anatin'ny pejy nomaly raha vao nanao fanambarana izy fa nisaraka tamin'ny olon-tiny efa niaraka taminy nandritra ny 7 taona. Sary voalohany mantsy mampiseho isakaizany io sola ary ny sary faharoa kosa izy efa rasta izay samy miaraka amin'ny Tainsmena avokoa. Nampiahany tamin'io vaovao nambarany io maly ankoatra ny 7 taona niarahan'izy ireo no hoe de meilleurs potes à amour de y passer amin'ny étape X aujourd'hui. Raha dika teny malagasy dia hoe namana be lasa fitiavana ary iova olon-tiana taloha ankehitriny. Mbola nampiany Tainsmena ihany koa aza hoe taony mangidy ary taony mamy, ao ny tsara ary misy ny ratsy. Hatreto ny zakako, vitatreo ary nampiany hoe avela mongadiny amin'izay ry zavavy ah. Tamin'ny 3 ora maraina tany no namoaka ny vaovao i Tainsmena ary efa tafiakatra hatrany amin'ny 703 no nametraka commentaire tamin'io fisarahan'ny Tainsmena tamin'ny sakaizany io 12 ora taorian'ny ilazany izany raha toa ka mahery ny 5 alina aza ireo tia na ny ome na ihany koa gaga tamin'ity vaovao ity. Sikaritra fa efa hatry ny omaly ity mpanakanto ity no namoaka vaovao milaza toy ny hoe izao iantoka lehilahy aleko amelomako ny havako ny volako ary nampiany hoe mbola hitoy. Hatreto aloha izany dia Tainsmena ny mpanakanto vehivavy malagasy nahasany laza ampabe maso tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ny fisarahany tamin'ny sakaizany. Raha toa ka i BKMG ho an'ny lehilahy nisaraka tamin'ny vadiny izay nanao fanambarana tamin'ny Facebook. Efa nisy ihany koa ny adiny Black Nadia sy Flash B izay niady joker ary niteraka buzz tao anatin'ny tambazotra tserasera. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray no etsika no izana ny fampalalam-baovao. Lalao ara-pirahalaina roa ihany hatramin'ny androany no fantatra amin'ny fomba ofisialy fa ho ataon'ny ekipa pireneny Bariany Madagasikara raha ny nambarany Odomarius Randrianaina. Mbola tsy nahazombaly teny avy amin'ny ekipa ny Ghana ho izy ny lalao fahatelo izay efa nivoaka omaly. Ny fitondram-panjakana sy ny avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena moa ho hiatran'ny fanazavany no fantatra amin'izao fahisana ny fandaminana mahakasika ny teti-bola ahafahan'ny mpilalao mivezivezy amin'ireo toerana izay anaovana ny lalao ara-pirahalaina ireo. Raha toa ka ny federasiona kosa no miantoka ny tampikarama ny mpilalao tsirairay. Malala rakotiny irany eo amin'ny sariny tokony anarandria zatovo. Hita taratra mivantana amin'ny korontana sy ny fiovaovana amin'ny tranga amin'ireo fanomanana ny lalaon'ny Bariany Madagasikara ho ataon'ny volana Oktobra ho avy izao. Ny tsy fifanarahana misy ao anatin'ny komitin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra hoy Marius Odon Randrianaina androany. Misy hoy izy amin'ireo komity no milaza fa efa milamina avokoa ny fandaminana amin'ny fanomanana ny lalao ara-pirahalaina nefa na ny vola ampiasaina azy isan'ny mbola manano sarotra ny mikaroka azy amin'izao indrindra ho aneo anivy ny federasiona. Dia nitapaka tao dia anjaran'ny federasiona no miantoka ny délégation avy eto Madagasikara. Ny délégation avy eto Madagasikara zany dia ny membre CE sy ny tsako ny avy amin'ny administratif zany atao eo amin'ny 3 ny isa 0 avy eto sy ny prime de déplacement zay le vola zay anjara fédération miantoka ny prime de déplacement ny joueur fa ny prime de match président mijeran'ireo foana ka
présidente mana rehefa hiarahantsika malala fa natany amin'ny kanina natalohan'ny kanina na teo amin'ny lalao teto farany teo nionana tamin'ny Niger sy tamin'ny Ethiopie sy tany Niger nanampy foana amin'ny filoam-pirenena fa tsy hijery amin'izao fotsiny ka fédératione vidany kesiny. Isan'ny mety sy hiakatra kianja amin'ny lalao ara-piralahiana voalohany ny 5 hatramin'ny 7 oktobra io moa ny kapten'ny Baréan'i Madagasikara no ny aretina izay nahazo azy izay tsy ahafahany miatrika lalao anatiny 3 herinandro. Misy mpilalao 5 ihany koa no mbola andrasana ny mety ahafahany manatrika ny lalao na tsy. Raha ny vaovao entrika omaly dia azo navoaka ny coach Nicolas Dupuis zany dia hoe iona amin'ny ganatrika efa maro potitra iny zany satria na ireo mpilalao ny Ghana zay milalao any France efa tafaresaka tamin'ireo mpilalao-tsika ireo mpilalao zay milalao any koa zany fa hoe zay iona aminareo amin'ny any io donc efa miparitaka tao izy dia alina moa zany tsy fantatra zay zavatra aseho tao. Zay zavatra aseho tao misy any nikimaky na tsy any amin'ny fanaovana politika fa na aty amin'ny resaka sport ihany koa fa mbola tsy officiel izy hoe tsy raikitra le match hatramin'izao satria raha mijeritsika amin'ny site ny fédération ny Ghana sy ny Qatar mbola tsisy an'io programme an'io match io donc mbola samy miantsika zany na ny coach Rotota na ny aty amin'ny fédération aty amin'zareo le fito moa zany le fito zay anisany mampandeha ny fédération dia fandraitra tapaka amin'zareo any amin'ny fédération ny Ghanianina ihany koa. Tsy nahita teny mahakasika ny fanomanana ity lalaon'ny Barea ity moa ny avy eo anivo ny fédération raha natonona nanaovana fanady adiana androany. Fanody mandry androany teo amin'ny 12 taonany ny mpanao gazety vehivavy Raharjaona Fara ny aretin'ny VOUS izay azony tamin'ny diabeta ny taizazy no nitarika ny fahafatesany raha ny vaovao azo. Raha ny tantara nanomboka ny taona 3 sy 4 arivo no nisehatra teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety i Raharjaona Fara. Tao amin'ny gazety Le Quotidien no nanomboany ary nivadika tamin'ny gazety Antsoratra Tribune avy eo. Ny alohan'ny fahafatesany nefa mpanao gazety tao amin'ny vondrona l'Express de Madagascar izy. Isan'ny kapoka ny Fara teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ny tontolon'ny sosialy. Saika niompana tamin'ny fanoratana ny tontolon'ny ankizy sy ny ady amin'ny herisetra azy izy izay saika anokana ny pejy iray mihitsy anatin'ny gazety soratany isan-kerinandro. Nahazoany Fara karazana amboara sy loka maro aza io fanoratana amin'ny sosialy io. Mpikambana ao anatin'ny femme journaliste de Madagascar ihany koa i Fara no sady mpikambana amin'ny mpanao gazety misehatra amin'ny fanadadiana lalina na ny investigation. Ny fianakaviam-ben'ny Real TV sy ny 94 FM moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ity mpanao gazety ity. Fa hotoizantsika eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa ny fampahalalam-baovao. Olona iray avy any Ambatondrazaka anatin'ny faritra Alaotra Mangoro no maty ny coronavirus tato anatin'ny 4 ora farany raha nitatry ny fobebekoana misana ny ady amin'ny coronavirus. Tafiakatra 300 hatramin'ny androany ireo maty vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara. Nahitana tranga vaovao ny saraiky amin'ny 30 ihany koa androany tamin'ny fitiliana 7 sy 700. Fito faingo 20 isanjato n'ireo vita fitiliana noho izany no mitondra ny tsimbokaretina coronavirus eto Madagasikara. Nisy 20 moa no sitrana raha toka 7 no mbola marary mafy. Ny antsiprian'ny tatitrary. Raika amin'ny 30 isan'ny tranga vaovao. Nisa 20 kosa ireo sitrana somatsara. Raya no matin'ity valana retina Covid-19 ty teto Madagasikara tao anatin'ny 7 ora farany izay ny ampitely ny forme grave ary ny 20 nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimbokaretina tao anatin'ireo olona izay voatily zany. Ray sy 305 sy alina zany ny fitambaran'ireo olona izay efa sitrana somatsara tao anatin'ireo 709 sy alina olona mitondra ny tsimbokaretina coronavirus. 7 sy 700 no isan'ny fitiliana vita na ahafahana ny tilo ireo tranga vaovao misy araka amin'ny 30 ireo.
Ny 2,7 amin'ireo 7,4 fitiliana vita dia PCR ary ny 7,50 ambiny dia fitiliana amin'ny alalan'ny teknika CHAINE expert. Ny fitambaran'ny fitiliana PCR vita zany dia 7,707 alina. Ny fitiliana CHAINE expert kosa dia 2,4 Fanotantaran'ny publication tao anatin'ny Facebook tao indray andro maromaro izay ny fisian'ny saka iray nanidin'ny tompony tao an-trano isaky ny te hivoaka io tompony io. Nagaga nanaraka ny vaovao dia ny hoe ny saka izay biby mihitsy no nahavita nanao ity zavatra ity. Ny tenen'ny mpanaraka ny vaovao aza hoe tena marina ve sa angano izany? Andao arantsika ato anatin'ity zanam-pandarana fake news ary news ity ary. Ano izy ary tsy avelany mivoaka. Tamin'ny ity indray nitoraka ity, tao an-dakozia izy no nidiny ary nandritra ny 2 andro be izao. Io no roy navoaka n'ity pezira ity nanehoana ny vaovao. Nampiarahana tamin'ity saka izay manana endrika toa tezitra ity izany. Raikitra ny resabe rehefa nivoaka ny fanehoan-kevitra. Tao no laza fa efa hoe mijanona ny an-trano dia ajaony fepetra ny saka aza mahalala an'izany. Nisy indray ireo nanao fanamariana fa ny saka tena mahalala sao isy zavatra ratsy iseho amin'ny tompony ka izay tsy namilany azy nivoaka. Nisy moa ny sady teritra no laza fa ahoana moa ny saka no navelana anao toan'io? Takany indray mandeha izy dia nipitika fa bibikely io koa. Efa nisy 7,700 izy ireo nametraka kommentaire. 7,000 ireo nizara raha toka 3,500 ireo gaga sy nanao j'aime. Rehefa natao ny fanadadiana dia fantatra fa saka tany Russie tany izy ity. Talana iray antsoina hoe Archangelx no nisy azy. Olona sendra nandala ny trano nisy azy ireo io no naheno ny antsy natao ny tompony saka ka namonjy azy. Tamin'ny fotoana io naneho atezerana tamin'ny fietsiny ny saka ka sarotra ny samborana azy. Noho izany, Real News ity vaovao ity. Dia ny zanam-pandariny ihany topo klasy topo vavy no entiko manakatona ny tapany voalohany amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana ny FN Fashion ny lafy nampiakanjon-tenako tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasirako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mbola anaraka ny fandarana l'invité du jour isika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao fa ny tena kosa dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Very matoko. Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982 45.